Ie dia tonga sondra ianao atao amin'ny tranon'Andriamanitra raha mety dia miaraba olona 2 na 3 akaikinao raha mahavita maro moa vao may tsara dia tenena izy hoe tonga soa atao fanatrehan'Andriamanitra indray iaraka nompony tompontsika androany dia tsofo rano mihitsy izy mba tsy hisy ala maina eto androany fa sy hamahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra daholo. Amen. Dia mino fa raha tonga eto ianao dia miaraka amin'ny etaeta lehibe sa tsy izany ve? Tsaroa fa ao anatin'ny baiboly rehefa nandalo Jesosy be da be ny nahita anazy, be da be ny tonga teo amin'ilay toerana anisan'i Jesosy fa misy olona tsongain'i Jesosy manokana foana anaovany zavatra. Dia tsika mety be da be tonga eto androany, be da be koa nareo mijery any tokantrano any fa androany raha mahita etaeta ao anatinao Jesosy dia hitsonga manokana anao ka hanao zavatra amin'ny fiainanao. Amen. Raha tena mino ianao, raha tena manaiky ianao, raha tena misy etaeta ao anatinao dia tena handray avy amin'ny Jesosy ianao androany. Raha mety sady ndao hitsangantsika dia ndao apetrakintsika eo ampelantanan'i Jesosy izao fotoana izao. Tonony amin'ny vavanao mihitsiny hoe inona ny tianao hitranga androany. Tonony amin'ny vavanao mihitsiny hoe inona ny afaka omenao an Jesosy koa androany. Satria ny antsika tia mifamaly sa tsy izany ve? Tsy hoe hangataka any amin'ny Jesosy foana tsika fa tsika koa hameo an Jesosy androany sa tsy izany ve? Dia teneny daholo dia ndao hangataka amin'ny fanahy masintsika ka mety hasandrato amin'ny lanitra mihitsy ny tananao. Dia derao izy ilay tompon'izao fotoana izao. Misaotra betsaka Jesosy misaotra nanomezanao anay indray ty andro androany ty. Misaotra ny amin'ny fahavelomana, misaotra ny amin'ny fofonaina izay tsy ataonay hoe tonga ho azy fa noho ny fahasoavanao dia tonga eto indray izahay. Noho ny fitaomanao fanahy masinao dia tonga eto indray izahay. Androany tsy hoe izay ny tanteraka indrindra mahatonga anay hoe mivavaka ny Alahady, tsy hoe efa mety ny ataonay matoa izay tonga eto fa androany tena ilay etaeta avy ao anatinay no ho aterinay ao anatrehanao. Androany hitanao ny fony tsirairay avy Jesosy tena mangetaetanao, mangetaeta ny fanatrehanao, mangetaeta ny famanginao, mangetaeta ny hanome zavatra ho anao, mangetaeta Jesosy ny eona aminao, hifanakaiky aminao bebe kokoa satria izany ny antom-pisinay dia ny fandray aminao. Ny antom-pisinay Jesosy dia ny tsisaraka aminao mandrakizay no izany tonga eto indray izahay hanatanteraka ny teninao Jesosy hoe eo amin'ny fanatrehanao. Tonga eto izahay hiaona aminao, tonga eto izahay tsy hijery olona, tsy hitady fitiaman'olona fa ianao Jesosy ianao ilay tompony zavatra rehetrarehetra, ianao kisandratra eto amin'ity fotoana ity, ianao ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetrarehetra, ianao ka hiasa eto amin'ity toerana ity satria Jesosy mila anao izahay. Ninina zavatra ilainay eto ambony tany dia mbola tsy mihoatra noho ny filanay anao izany. Ka nizaniza tonga eto amin'ity toerana ity dia aoka anana izany etaeta izany ao am-pony fa tena mila anao izy. Na maraina na atoandro na hariva tsy hoe rehefa Alahady ihany izay vao mila anao fa ny fiainanay rehetra mihitsy Jesosy dia mila anao. Raha mety dia teneny mihitsy Jesosy hoe mila anao izay androany Jesosy mila ny fisianao rehetra izay androany, mila ny mahaizanao rehetra izay androany. Ny fonay, ny sainay mangetaetanao, apekaro mihitsy ny feonao dia atao vitan'i Jesosy ny etaeta ao anatinao. Oh Jesosy mila anao izay androany, mila anao izay amin'ity Alahady ity, mila anao ny fiainanay, tsy mahavita teny izay fa ianao ny ilainay, ianao ny ilainay Jesosy. Ianao tena hiasa tanteraka eto amin'izao fotoana izao androany. Ianao hamangy ny fony olona tsirairay avy androany. Ka tsisy ala maina eto androany fa handray avy aminao Jesosy satria ianao ny tompony fotoana, ianao ny nanasanay, ianao efa manana zavatra ho zaraina aminay fa androany apekarinay fotsiny etaetanay. Alleluia. Ny fony saiko ny fanahyko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko eo anilana, eo akaiky nawe antompo no mba tsara hitoetra.
afaka ataonao amin'ny vavaka avy izany tononkely izany hoe tena maniry an'i Jesosy ny momba anao tongeto ianao androany ny fony saiko ny fanahiko maniry mafiana tsy misy sisy toerana takaroko ny eo anilana eo akaikinao ihany eo akaikinao ihany tompo no mahatsara hitoetra hitoetra tsy anana ihany hitoetra tsy anana ihany hitoetra izay androany eo mafanatreana tsy anana ihany halleluja halleluja ok anao ite tanana mafy ho an'i Jesosy androany raha mino ianao fa efa eto izy raha mino ianao fa iona aminazy androany dia ataovy mafy ny orankoraka omeo halleluja Jesosy androany halleluja ho anao Jesosy a halleluja tena mino androany a fa tsy alamaina eto izany ianao androany tsarovy a tena mesarotra izao fiainana lalovantsika izao ny devoly mitady ny fomba rehetrarehetra ahatonga antsika horeraka ara-panahy ny zavatra lalovanao mety mandreraka anao mety misy aminao tonga eto androany efa miteny ianao hoe tsy vitako intsony fa androany eto ilay tompony hery rehetra eto ilay loharano tsy mety ritra afaky ny amaly ny etaetanao indray afaky ny amey hery anao indray misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Jeremia ao a 3:3-20 dia midika teny hafa moa izy ny tena malaza azy kokoa dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fanahy mangetaeta ampisotroko ary ny fanahy miaosa rehetra dia hovokisako mety hoenao ve izany androany mety le olanao io ve mandreraka anao mety niady sedra lalovanao io ve mandreraka anao androany te hitenanao hoe ame hery vaovao anao indray Andriamanitra amen fa ndao tsika hitohaka amin'ilay loharano androany ndao tsika hatsakany amin'ilay loharano androany dia ndao ampiakarintsika fotsiny etaeta fa afa-po anao Jesosy androany amen ka ninina ady lalovanao ninina zavatra mety mandreraka ny sainao ny ainao a dia eto ilay herin'Andriamanitra androany afaka ameno anao indray ny fiainantsika amin'izao vaninandro faran'izao a tsy vita ny herin'ny tena intsony fa tena hoe ilayntsika ny herin'Andriamanitra ka raha mangetaeta ianao dia ianao andray androany amen dia ndao ilazitsika hoe Jesosy a atsaka aminao indray izay androany amen sady raviravitsika androany ataontsika ampinoana mihitsy ny zavatra rehetra ataontsika androany dia ilazitsika hoe matsaka aminao ny fanahy Jesosy a dia izay misotro amin'ny rano velona anao dia tsy angetaeta mandrakizay matsaka aminao ny fanahy ianao fanomezandray aminao ao mitoka matsaka aminao ny fanahy tsy angetaeta mandrakizay Jesosy averenao ampinoana mihitsy izany lazao matsaka aminao ny fanahy matsaka aminao ny fanahy ianao fanomezandray o Jesosy a togety zay o amin'ny loharano tsy mety ritra indray dia ndao tsika hiravoravo eo alohan izany loharanontsika izany androany vonina venao e dia lazao izy za Jesosy mangetaeta mangatakaranao aminao maniny mafy amin'ny foko rehetra mangatakaranao aminao asanyanao indray ny mangatakano hoe omeko fa tsy ampindrano hoe zaho Jesosy mangetaeta mangatakaranao aminao maniny mafy amin'ny foko rehetra mangatakaranao aminao asanyanao indray ny mangatakano hoe omeko fa tsy ampindrano hoe matsaka aminao ny fananahy androany Jesosy matsaka aminao ny fanahy ianao fanomeza
amin'ny fona rehetra satria ianao Jesosy mendrika an'izany
mihitsy Jesosy tonga eto izay androany tsy tahaka an'izao tontolo izao hoe mandalo dia mety reraka ny ainy fa izay manana anao ilay loharano ny zavatra rehetrarehetra dia androany voay anay indray ny lanitra dia aoka andehananay ilay ranonorany fanahy aoka ho fenoana hery izay rehetra kely hery androany aoka ho ampatanjana indray ireo izay osa rehetra androany mety reraky ny olana venao reraky ny ady venao tsy mahavavaka tsony venao androany dao angataka fotsiny angataka ny fafenoany fanahintsika androany miangavy anao aza atao fombafomba ny hira aza atao fombafomba ny tonkira fa saintsainy izay rehetra loka ny vavanao androany dia inoy fa afaka ny tonga aminao zany zavatra rehetra zany ilaina ianao Jesosy ilanao zay androany mangetaetanao Tonga eto amin'ilay loharano te andray te ho fenony indray tsy vitanay ny fiainanay raha tsy misy anao tsy vitanay ny mombanay rehetrarehetra raha tsy misy ny herinao havifanay eo tsy manaky afanay eo Fifadian-kanina
feokiry izany dia hivavakantsika. Tsy haiko hoe inona ny zavatra lalovanao fa androany ny herin'Andriamanitra ny ilainao. Mety hoe mieritreritra ianao efa feno fa androany mbola afaka ampitombo an'izany hery izany izy. Fotoana izao afaka anararotantsika. Herinao Jesosy, ny ahafahanay mijoro amin'ny fakapanahy. Ny herinao ny ahafahanay mijoro hatramin'ny farany. Ny herinao ny ahafahanay manohatra ny asan'ny devoly rehetra. Ny herinao ny ahafahanay manana toetra tsara eto amin'izao tontolo izao ity. Ny herinao no ahafahanay mandroso amin'ny fanompona ho tonga amin'ny fantanterahana. Ny herinao no ahafahanay tafiditra ny danitra ratsy izay. Tsy vita ny herinay, tsy vita ny tanjakay, tsy vita ny volanay, tsy vita ny fahaizanay ny fiainanay eto an-tany. Fa mila ny herinao izahay. Ny herinao mampatonga fifaliana ao anatinay, mampatonga fiadanana ao anatinay. Ny herinao ny ahafahanay miatrika ny olana rehetra eto ambony tany ity, ary ny herinao ihany koa mampandresanay. Androany nizaniza Jesosy reraka panahy, nizaniza maina ara-panahy. Dia eto ianao anovo, hanome hery betsaka ho anay indray. Ka ho tonga kristiana mahery izahay tonga eto. Enao feo amin'ny fanahy masina mampahery anao androany. Manana teny manokana ho anao amin'ny fanahy masina amin'ity maraina ity. Aoka ianao ho sensible aminazy fotsiny. Manana teny ho anao izy raha manana fanompona ianao. Manana teny ho anao izy raha manana tokantrano ianao momba n'io tokantranonao io. Eo amin'ilay tsy hay vahainy intsony ilay olana tsy hitanao intsony hoe aiza ny ale. Manana teny ho anao fanahy masina androany. Misaotra fanahy masina, misaotra mameno anay indray. Misaotra, misaotra. Mbola mila anao foana izahay. Voany vavahadin-drano ny lanitra andenana voaye vavahadin-drano ny lanitra andenana vavahadin-drano ny lanitra andenana nizaniza mila androany ho vokisane apekarony etaetanao lazao izy voay 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 voay
anao Jesosy. Eto ianao fanahy masina. Eto ny herinao. Eto ny herinao. Androany izay te hilaza fotsiny hoe tsy mahavita teny izay. Fona aminao izay fanahy masina ny amin'ny fotoana rehetrarehetra. Mety hoe fantatray hoe mila anao izay nefa niezaka nanao ny zavatra tamin'ny herin'ny tenanay. Fona aminao izay fanahy masina raha nanamaivana ny fisianao teo amin'ny fiainanay. Fona aminao izay raha nanao izay nampalahelo anao fanahy masina. Fona aminao izay raha efa henonay mihitsy hoe izany ny teninao miteny hoe tia atao fa mbola izay tiana ihany nataonay. Androany izay te hiteny fa tsy mahavita na inona izay raha tsisy anao. Ianao no lohany, ianao no mpitarika, ianao no mpampianatra, ianao no mpanalatra, ianao no antony zavatra rehetra fanahy masina. Ianao no erika raha reraka ny aika. Ianao mampatanjaka ny fanahaka.
andao amin'izao fotoan'izao hivavakantsika. Dia tenena amin'i Jesosy hoe ampijoroy hatramin'ny farany. Avozy ny fanoloran-tenanao. Ampisehoy aminy fa mangetahety ianao. Tsy misy matahiry ny tenany eto ambony ity tany ity. Fa Jesosy ny matahiry antsika. Andao hitalao aminazy mihitsy hoe tehirizo hatramin'ny farany azy Jesosy. Tsy vadika aminao mandrakizay. Tsy ala aminao mandrakizay. Asandrato mafy ny feonao. Dia avozy indray ilay voady nataonao tamin'i Jesosy. Fony ianao vao nanolo teny iny na fanafo be ianao. Androany ianao manahoana ny toe-panahinao. Raha sendra nangatsiatsika ianao dia andao hivavakantsika dia tena hoe hiverina amin'ny fitiavana voalohany azy Jesosy. Tsy fotoana fatoritoriana intsony izao. Tsy fotoana tokony hangatsiatsiana ara-panahy intsony izao. Teneny mihitsy Jesosy hoe ampiry eto indray aho. Asandrato mafy any ny vavakao. Rehefa afa-po ianao amin'ny fanoloran-tena dia hoe teo amin'i Jesosy izay manahirana anao rehetrarehetra. Mety hoe tsy mitady zavatra materialy ianao androany fa zava-panahy. Hoe teo amin'i Jesosy izany. Io toetranao tsy mety miovy io. Hoe teo anatrehan'i Jesosy izany. Io ianao mangatsiatsika amin'ny vadibadika io. Raha te ianao tena hoe hijoro dia hoe teo anatrehan'i Jesosy androany. Nizaniza reraka ara-panahy. Nizaniza reraka ara-piainana ao amin'ny fony ny sainy. Mety miteny izy hoe tsy mahavita intsony. Hoe teo amin'i Jesosy izany androany. Eto ilay tompony hery mihaino ny vavakao. Ianao mahafantatra ny ao anatin'ny fona ilalao Jesosy androany. Mety hoe amin'ny endrika ivelany ny olona tsirairay avy tonga eto. Mety hoe tsy hita hoe manana olana, tsy hita hoe miatrika ady. Fa ianao fanay masinao mahafantatra ny tsirairay avy. Dia ianao amin'ny mangy ny fonay androany. Ka nizaniza kely hery dia omenao hery be. Ny malemy rehetra androany hika hoe mahery aho. Afaka nika mafy be ianao androany hoe mahery aho. Mahery aho. Mahery aho. Mahery aho.
antsika ho any Jesosy. Araorakora mpifaliana ary lehilahy mahery, ry vehivavy mahery. Halleluja! Afaka mahazo ny toerantsika tompoko. Mino aho fa androany ianao tena nandray avy amin'ny Jesosy sa tsy izany ve? Tsy misy amintsika intsony tonoana malahelo manomboka androany. Fa lehilahy mahery ianao, vehivavy mahery ianao. Amen. Eny ary, dia tonga amin'ny fandahana manaraka tsika, dia nanaterantsika mifanatitra. Dia ao anatin'izany dia izany lehilahy sy vehivavy mahery izany mazoto mameo an'i Jesosy sa tsy izany ve? Dia ny antsika hatrany hatrany tsy misy terena, fa ny fitiavanao no manery anao hanao zavatra ho an'i Jesosy sa tsy izany ve? Dia androany hatraiza ny fitiavanao an'i Jesosy dia izay no mamaritra amin'ny fanomezanao sa tsy izany ve? Dia omeo amin'ny fonao rehetra, dia taky mazatra ateriny ety aloha ny ampafolo-karena dia tatazana ny rakitra. Ao anatin'izany tsika dia mbola hangataka ny fanahy masina foana ihany, satria tsy mety ritra izany ny fanomezana ny fanahy. Fa raha mbola misy etaeta ao anatinao dia afaka fenoina foana ianao sa tsy izany ve? Afaka mandroso aritsika tompoko. Feno tompo mitafotafo. Feno tompo mitafotafo. Ity season menao ahy. Ity season menao ahy. Famirenda tuiavo. Season etani fana. Feno tompo mitafotafo. Feno tompo mitafotafo. Ity season menao ahy. Famirenda tuiavo. Season etani fana. Nitady zava-tsosi nahavoky aho. Nitady zava-tsotsy nahavoky aho. Tolay vehivavy nakarano. Kanefa nomeny Jesosy toky aho. Azony madio mangano aho. Feno tompo mitafotafo. Ity season menao ahy. Famirenda tuiavo. Season etani fana. Tsy vitsy ireo izay mbola Tsy vitsy ireo izay mbola makamamy. Ireo zava-tsono mehitany. kanefa remba tiako loatra. Kanefa remba tiako Nisantatry ny loatra. fiainana any ankoatra. Nisantatry ny fiainana any ankoatra. Feno tompo. Feno tompo mitafotafo. Ity season
namako izay mbola mitady fiadanana tsy hodorivo. Namako izay mbola mitady fiadanana tsy hodorivo. Ureraka ianao iady raha tsy mandray ani Jesosy Kristy. Feno tompo, Fenoy tompo, feno tompo, tafotafo, itisiny, itisiny izay nomena ho ahy. Faminenarena doniako, izany etaetany fanahy. feno tompo, Fenoy tompo, feno tompo, tafotafo, mitafotafo, itisiny izay nomena ho ahy. Faminenarena doniako, izany etaetany fanahy. Faminenarena doniako, izany etaetany fanahy. Akopio mason'ny nofinao dia midira ao anatin'ny fifantohana eto ny fanatrian'ilay Andriamanitsika. Iteny aminao indray izy androany. Ny tenin'Andriamanitra dia haina ho an'izay mahazo azy. Mitondra fanasitranana ho an'ny marary, mitondra vahaolana ho an'ny manana olana, ary hitondra sika ho any amin'ny fiainana tena izy dia ilay fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ndoto sika ilay ireo hoe tompo vao ny foko mba ho mora anarana tahaka ny an'ny zazakely. Vavaka tsy te hifidy. Yeah.
vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'ny vavaha mba tena ho tanolonaka an'ireny tenin'Andriamanitra amin'ny fosika tsirairay avy. Sandrato ny feonao a mangatà mba ho tanolonaka ny fotsika ho an'ireny ny tenin'Andriamanitra. Ho isan'ny olona mahay makatony amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba hitondra fiainana ho asika zany. Jesosy nreto izahay olonao linany amin'ny fandraisana ny amin'ny teninao satria fiainana ho anay ny teny. Ilay teny manova fiainana. Ilay teny mamelona ny rava rehetra teo aminay. Ilay teny fanorenana manorina indray izay sara tokony hiainanay ny amin'ny toy ny fiainanay. Amboariny fonay tanolonaka an'ireny teninao Tompo. Foanana ny fanahy ratsy, mpanasasy ny teny tsy fahaizana mandray tenin'Andriamanitra sy ampenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sotra Tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Romanina 8:17. Romanina 8:17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha velona araky ny nofy ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Veriko vakina. Fa raha velona araky ny nofy ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Jaonina 1:12 ny 5:20 sy ny 6:20. Jaonina 1:12 ny 5:20 sy ny 6:20. Zao mivaky ny teny. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Jereo kely ny akaikinao mino zany ve ianao hoe? Alleluia. Alleluia. Mino fa nino ny valiny a? Anatin'ny iray volana fandravana amin'ny fanafahafatesana isika satria ny volana novembre dia mendrika raha izay misy. Ho velona ny fiainan'ny kristianina. Alleluia. Raha milaza ny any ambadika fa volana fahafatesana azy zany, sika mianso fahavelomana. Amen. Inona moa ny antony Jesosika fahavelomana? Besaka tokoa ny zavatra miseho mahagaga rehefa Desambra dia hozy ny olona hoe hoy manao recrutement ray ny any an-danitra. Mahitahita fera-para-be ny ray dia misy fahafatesana ny ray tsy mahagaga satria maro ny olona tafaresaka amin'ny maty. Vao teo ny ririnina ny lasa, inona ny nandeha tao? Famadiana. Vao tamin'ny fanomboana teo zao dia nisy an'ilay hoe fête de mort. Tsy mahagaga zany. Ary sika tsy afaka haka-gomy dia ndoranga ho gomina mihitsy ny anjaran'ny kristianina dia ny mivavaka. Manina ny anjaran'ny kristianina? Mivavaka. Hoy ilay tenin'Andriamanitra ny angasika fa raha velona araky ny nofo isika dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy kosa no aminosika ny asan'ny tena dia anina indray sika teo? Ho velona. Tena io akaikinao io ho velona ianao hoe? Ho vadio indray ho velona ny fiainanao hoe?
Hovao indray ho velona ny maty rehetra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra manamarina izany teny izany satria eto izy. Amen. Izay be ao am-po mako no tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha fahafatesana ny be ao am-pon'ny olona dia inona izany ny tanteraka? Misy fahafatesana. Inona moa ny atao hoe fahafatesana ny olona rehefa miteny fahafatesana dia ilay ambony latabatra ihany no matetika mibana ao an-dohany. Nefa ny atao hoe fahafatesana dia sy ilay hoe maty eo ambony latabatra tsy maintsy mandalo an'iny rehefa tapitra ny andro hoe anisany azon-katana amin'Andriamanitra hoe mba ataovy lavandro iainana Jesosy. Fa misy olona nge efa sy teo velona koa nefa na izany azy. Za sy indray mandeha no nahita olona nangataka vavaka. Oka izay ny apastera. Inona ny oka? Tena sy vitako tsony le miaina. Fa naninona ianao hasaran'le miaina firy ny olona any amin'ny hôpitaly mangataka inona izy? Prolongation. Inona ny fanafody tokony ho aniko mba azahoako fahasalamana? Mbola te ho velona dokotera. Dokotera mivongivona fotsiny. Fidio reto e. Fa rehefa tapitra ny fotoana dia amidy hatramin'ilay carton misy an'ilay ranon-javatra fotsifotsy. Tsy nahatazona azy. Fa misy olona velona miantso hoe ok izay rangany tsy vitako tsony satria mangotraka loatra ny ady. Ny pino eto miditra amin'ny folo ty ho lava velona. Sy aresenao io adinao io. Sy afatenao io aretina io. Mbola misy fiainana sara lavitra. Nefa hitanao io efa izy. Fa mbola misy sara. Fa ny atao hoe fahafatesana. Besaka ny mety ilazana azy. Sy miaina ve? Maty zany. Satria rehefa misy olona anankiray mitsitra eo. Tsy fantatra izy na matorina ahoana ka rehefa sy niesika izy dia inona ny tsapaina voalohany? Mbola misy aina ve izy zany? Rehefa sy miaina zany dia maninona izay? Besaka amin'ny fiainan'ny olona efa sisy aina tsony. Ay zany ny filazana inona iny? Maty ka izy io. Fiainana velona izy fa ny fiainany tsy miaina intsony. Mikarama izy mampidi-bola fa ny volany efa sy fiainana intsony no hita eo aminy. Satria isaky ny tonga amin'ny volany dia sy mandeha amin'ilay sakafo tokony iainana handaniana azy. Fa lasa any amin'ny zavatra hafa sy ampy azy. Dia voatery izy tsy maintsy mitady lalakafa. Ahoana indray reny amelomana an'io ahoana indray reny mahana an'io olana io ahoana indray reny atonga an'io izy vahaolana androany maty io fiainana io. Nisy fanafafatesana nandalo io fiainana io. Rehefa sy miaina ny zavatra anankiray maty izay. Sy miaina avy eo ny fidiram-bolanao. Androany ny fahavelomana no tononona. Alleluia. Maro ny fitiavan'ny olona tsy miaina intsony. Taloha ilay fitiavana io hoay zany je t'aime mamikilao tsy andro mihitsy ny fakahitana. Any am-piasana any aizanao zandry. Efa ody sao dia seho an-trano ao ianao satria ny ody aminy dia hitany malalany. Rehefa sy miaina le fitiavana. Inona ny raraiko an'inona tsy ody? Tsy miaina io. Androany ny famerenana ny ainy. Tenenina akaikinao androany famerenana ny ainy eka. Sasany zanany naterany aza dia efa manomboka maninona le fiainanao maty. Ray aman-dreny sy zanaka efa sy mifampitady intsony.
ray aman-dreny sy zanaka efa tsy maninona na sy mifakahity sy maninona na sy miresaka sy maninona na sy mifampiantsony sy maninona sasany ary efa namoaka feo na sy fandevo maty moa maninona tsy miaina tsony io fitiavana io Jesosy io hainao mamirina ny ainy fitiavana io ny fiainana eto androany verina Alleluia Alleluia maty any koa ny zavatra anankiray raha tenenina hoe potika tenenina hoe ahoana potika maty izay bisaka ny zavatra efa potika ny poteha amin'ny favalo potika ve le fiainanao sofa teto ianao raha andro nisy tanora anankiray nanantona pastera potika le fitiavanay potika le firahako tamile fofombatoko iny fa naninona ny tenenina potika nga hitanao misy na potika tena sapako potika nisy olona nanadala azy pastera dia any izy zao potika ny aminay nga izy mianso atsony maninona zay io fiainana eo maty izay na dia potika azy io ny namorona no eto amin'ity toerana ity izany eto amin'ity toerana ity ny namorona azy no eto Alleluia aino mamerina an'io Alleluia lazaina maty any koa ny fiainan'olona anankiray raha faharavana no eo dia volany koa dia manao devoirana fandravana satria te hitondra an'le fanahana fahafatesana izy besaka ny fiainana rava besaka ny fiainana mandalo faharavana amin'izao vaninandro iainantsika izao sorana ho an'ny tompo aino ny manarana ny fiainany tsirairay avy besaka ny endrika mety isehoana fahafatesana fa nitondrako ny saisika androandry hoy Jesosy izay rehetra velona ka nany eo amin'ny écran izy izay rehetra velona ka mino ahy dia ninona na dia misy fiainana ho velona eto ianao efa natahotra vita inona vita izay mino ahy na maty aza dia ninona ndray ody rangahy io fiainanao io Alleluia indray ohatrany mampanenina le ranomaso omaly raha fantakoatra ity sy nandasaka ranomaso tamin'iny saingy tsy maintsy nalatsaka iny Alleluia raha fantatra hoe ilamina ihany sy tokony nasiana inona ranomaso saingy tsy maintsy nitomany aloha ka satria naninona narary leo faty fa Jesosy hamerina ny fiainasika na dia miteny aza hoe ray volana ny asoasoana zavatra fa ny ato amin'i Jesosy fiainana anarana mahagaga ny anarany Jesosy anarana manafaka ny anarany Jesosy Alleluia Joba toko favalo amin'ny telopolo andininy fa telo amin'ny telopolo ara-panahy ny fiainana etya ambonin'ny tany zao mivaky ny teny fantatrao va ny lalan'ny lanitra ary manendry ny fanapahan'ny regny tany va ianao veriko vakina fantatrao va ny lalan'ny lanitra ary manendry ny fanapahan'ny regny tany va ianao izy ty rehefa nomeny tompo ahy io teny io dia ny adisaina Andriamanitra tiako be zany teny zany nefa sarotra be amiko azoko le tiany ambara fa sarotra be amiko ny mivofy azy dia nivadika tany amin'ny baiboly français mankataka rahalahy baiboly français vetivety navadiko tamin'le baiboly français dia mba ho azavaiko anao hoe inona moa ny tiany nambara tamin'ny job ty ny baiboly français dia miteny hoe connais-tu les règles du ciel
peut instaurer l'autorité de Dieu sur la terre. Avadiko amin'ny teny gasy ndray. Hoe fantatrao fa misy lalàna mifehy lanitra. Dia ianao mahay. Maninona azy? Manindry azy? Na mibaiko azy. Ny masoandro misy asan'ny masoandro eto amin'ny tany tsatsisy. Inona ny asan'ny masoandro? Tena misy. Fa nisy manam-pahaizana na baiko an'io. Ery masoandro tena herinandro aloha. Fa matoma baiko ny masoandro. Dia ara inona izay? Ara-panahy. Voalaza amin'ny Baiboly zany e. Maro ny olona nikaroka. Niezaka nanakatra. Fa mbola sy nisy na baiko. Neny amin'ny lanitra. Fa ny ara-panahy maninona azy? Afaka mibaiko azy. Voalaza ny Baiboly inge. Efa nisy fotoana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra ino ny masoandro io? Naantony. Satria tontolo ara-panahy no afaka mibaiko ny amin'ny zava-panahy. Ny tontolo ara-panahy zay afaka mibaiko tontolo io ndeo ampidirina ao anatsika. Miaina ety amin'ity tontolo misy asika ity. Satria ny zavatra rehetra ety ambany masoandro dia ara-panahy avokoa. Tahina ny tokantrano misy anao, misy ara-panahy ao. Manana olana ny tokantrano misy anao, misy ara-panahy ao. Mandeha ny fiainanao, misy ara-panahy ao. Sy mandeha ny fiainanao, misy ara-panahy ao. Marary ianao, ara-panahy io. Sitrana ianao, ara-panahy io. Tsy zavatra mandeha ho azy zany. Raha iresaka sika androany hoe fanahy fahafatesana, ara-panahy zany. Mety miasa ve ianao dia tsy mahomby misy ny asanao, ara-panahy zany. Ary raha mahomby ihany koa ny asanao, ara-panahy zany. Halleluja. Satria misy tenin'Andriamanitra efa diso isika loatra ndao nge ho jeresika le mpanjaka faharoa hoe toko faharoa, ny 9:7 sy ny 2:20. Aroy ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa. Masina ianao. Iny sara toerany ity tanàna ity tompoko. Araka zao hitanao zao. Saingy rasirano. Ary ny tany tsy mampavanonanaka. Dia hoy izy, hitondray lovia vaovao aho ka asio sira ao anatiny. Dia nentiny tany aminy zany. Ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy. Dia nanipsira tao ka nanao hoe izao no lazain'i Jehova. Efa nahasara ity rano ity aho. Sy isy fahafatesana na sy fahavanonana anaka intsony iseho eto. Ka dia sara ny rano mandraka androany araka ny teniny Elisa. Alleluja. Inona moa ny zava-nisy tamin'ity tanàna ity araka ny voalaza eo? Tanàna tsara. Le tsara tsy hoe vitanao zao, fa mahafeno fepetra ny fahasarany. Rehefa mamboly eo ny olona dia maninona ny vokatra. Manorina eo ny olona tena ao tsara e. Zay zavatra tao eo mba metimety any, afaka hivelomana. Saingy ny zavatra hitan'ny olona ny rano ratsy. Tamin'ny maraina moa niezaka nanazavazavana izy io ihany. Ahoana moa zany ny anavahana ny rano ratsy sy ny rano tsara. Sika zao raha misotro kristalinina, avy misotro kristalinina, lany le kristalinina, mbola mangetety ianao dia nangataka rano tamin'ny olona, ranona lavadranony ao. Dia vao misotro ianao dia heninao misy hoe sy kristalinina ohatrin'le teo ty. Fa indraindray inona ny tsiro heninao? Ozy hoe matsaboka hony. Mety maheno tsirona fofotany mihitsy ianao.
tonga dia fantatry ny olona lava-drano hoe dia mamaly izy fa azotrona ka satria na nisotro an'io ary zareo dia nanina ny kibony tsy narary fa ianao nisotro azy ny nafantatra hoe lava-drano satria samy rano fa samy hafa teto sapan'le olona tamin'io tanàna io fa hafa mihitsy ny siron'le rano rehefa mivoaka ivelan'le tanàna izy misotro amin'ny ranona olon-ka hafa any ambadikany dia mahita hoe sara rangazany ranonareo zany ka fa le azy kosa maninona le ranony teo ratsy saingy efa nanorina teo izy efa monina eo izy dia ny anjarany miaritra na miafy tamin'io rano rasy io zay no fahitana azy ety ivelany lasa ny saiko fa nga sy mety raha efa sy mety any le rano tonga dia leo manao samy manao lava-dranony dia ozy ny manam-pahaizana regny hoe mangadia lava-drano dia rehefa tena tonga any amin'ny lalina be dia manaova asio fasoka raha rao fasoka ao dia rehefa aveo raha rao vovoka charbon manaraka na le potipotina charbon regny fa telo raha rao vatokely fa efatry asio fasoka ny ray dia maninona ny rano ao rehefa aveo zany tiany ambara ozy ny teny baiko hoe filtré dia sy misotro an'le rano rasy azy fa mba samy maninona isatrany azo atao fa zay ve ny nataony reto olona reto satria ara-panahy io tantara io tsy ara-nofo io fa faharatsiana ara-panahy nanazavany azy sy mahavananaka ny ranonay inona ny idirany ny tiany ambara tena sy misy zavatra manjary tratran'le rano misy eo aminy zay mifahatakarany azy inona moa le sy nahavananaka zany mety mifampiresaka ny eo an-tanàna raha misy vahiny sendra tonga firy moa zao ny zanakao dia mitantara le olona iresahana efatra izy teo fa sy nety ny ray dia telo sisa antanina ny ray ny ray fa anao ty moa ahoana firy ny zanakao tokony efa ray fa vao nanomboka be vokazy dia tsy azo antanina ny ray ny ray mitovitovy samy manana olana araka inona daholy zanaka daholy dia rehefa nandeha amin'izay ny fifampiresahana sy zany ny mahazo asika io fa le ranontsika ratsy ndray andro tonga teo amin'ilay tanàna amin'ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa nandeha ny resaka araka le ny fampiresahana teo tonga teo potsofiny Elisa dia ozy Elisa fa hoana mariny dia ozy ny olona ka le ranonay ratsy sy mahavananaka ty tanàny ity satria rasy ny ranony fanafodiny meny Elisa tsy ara-nofo fa ara-panahy ina moa ny fanafody ara-panahy meny meo vilia ao meo sira dia andehany amin'ny loharanonareo satra mifanahy masina fa misy zavatra tonga ato zany mila mandinika ny loharanontsika isika alleloia aza varinany amin'ny tenanao fotsiny saino ny loharanony poiranao fa indraindray ny loharano ipoirasika loharano sy dia milamina ilazako an'le sy milamina ao amin'ny loharano io misy tokantrano misy problème sao zany nandray olona anankiray zay hoa mahapalahelo amin'ny fiainany zareo satria 7 mirahavavy ry zareo tamin'ny voalohany efa maty moa ny anankiroa 5 sisany eo amin'ilay tokantrano misy azy vehivavy daholy izy 5 vehivavy reo nefa endrika izy manana bika izy mba mitovy amin'ny olona ihany raha fitafiana koa izy mba mahatakatra an'izay mahatakatry ny olona ihany indray ary mety mba mihoatra ny an'ny sasany izy fa inona ny problème mba mandeha manambady ohatry ny olona fa vao miteraka anankiroa
misaraka. Ary rehefa misaraka dia hoaiza le remorka kely noentina ao amin'ny tranony ray aman-dreny i bebe zany ny asany a zay mody dia atao ninona zay tonga ao an-trano tonga nareo eny anaka tsy maninona mody rehefa nyroahany dia maninona bebe mitaiza rehefa nandeha tonga saina le zandry ny fahatelo ohatra sy normal amin'ny fiainatsika le ray farany aza izy any no tantara azy le ray farany dia mba nioeritreretina hoe fa mba mahita ny problème ny reto zoky satria izay voavy any dia maka izy dia mba nananatra le efa vo zandry efa vo ny zokinao ianao zany sisany mba antenaina tsy ho voatra ny nahazo anay rehefa misy olona mitory fitiavana aminao dia afaparo izy mandrakizay ny isika tsisy misarasaraka zany sy anome vesatra ny mama itsony efa nahavony zokinay efa ao daholy ny zanako zokinay zasy azo misarasaraka zany dia ozy le lehilahy d'accord fa vao tonga amin'ny zanaka faharoa maty mivady tsy nandan'le nytenen'le vehivavy izy saingy izy ndray naninona ka maty ve ho azo ifanarahana tsy maintsy nakaiza zany zangy ery mama sy ny sarake fa ny sara maty ka dia reto ny vokatra rehefa niresaka tamiko vehivavy io dia zako tena rasy le devolika i bebe ve mba ny safidy hoe za jesosy amin'ny fahavelomako sy misy miala fa zay ateraky ny zanako dia mandra-pahafatoko dia maninona foana zany sisa safidy an'izany kosa ka aleo aloha rehefa lehibe dia mba maninona amin'izay mba i bebe ndray no mitety ato androany inany loaka tonga nay ny rapiso ary indray ahoanany aminareo ato mandeha tsara izy ato inany loaka fa sy bebe no atao fa nafafatesana ranga zany sy milamina zany fiainana zany misy zavatra sy mamely aho sorana ny tompo moa fa tirana bavy ray ity ny tonga saina tamin'ny zareo dia sorana jesosy fa efa manambady izy zao ary za mino itokantranon'io sy ho azony devolikitiana tsony io satria maninona rehefa jesosy no raisiny olona misy fahavelomana amin'ny fiainany nosoratany ty tantary ty inona ka ny zava-nisy tamin'ity tantary ty eo misy fahafatesana ny tanàna tsy mahavanona ny olona ao amin'le tanàna satria mazava aminao ny toy ny fa matetika fivakitsika io nisy ozina tany alobe ny tagniny nanao ny nataony dia nitaranaka ty noa loharano ny somaisy novahana alleloia sika tonga eto io samy manana ny loharanony za manokana zao sy mahamenatra hafa efa resiko zany dia na inge ny loharanonay raha vao atao didipoatra ny zaza dia nitadipoatra n'iny somaisy hoentina any sy azo arina ty rehefa tonga any dia mbola misy zavatra tenitenenina aloha amin'le rano miodina ao inona ray dia izy ara ny resahan'le olona manao an'io eo jesosy ve fa rehefa nahafantatry foanako zay teny momba jesosy ihany no mba sihatraika amiko zay mety ho vokatra hafahafa orina satria ny tenin'Andriamanitra mazava be saingy sy valiana vetivety ninona ny rasy ataon'ny olona ny tiany ambara amin'izany dia inona raha mbola sy ny finana ny zavatra hafahafa tany aloha dia mbola ho isy inona ihany io ho isy valiny io ho isy akony io hoana ny tenin'Andriamanitra ny angasika tamin'ny voalohany nonge vakesika kely le teniny angasika teo ato amin'ny Romanina 7:17 izy teo fa raha velona araky nofo ianareo dia sy maintsy maty
inona moa zany velona araky ny nofo zay zavatra miseho misy teo dia satria ianao miaina dia ozana zaho atsako zaho tamin'ny maraina mifandresy lahatra kely zay mivady inona ny fandresanay lahatra tao ahoana moa zany ny amin'olona miresaka amina olona efa maty regny dia igny somary napisipis resaka kely ahoana tokoa moa zany olona efa maty dia miresaka amineo amin'ny alalan'inona ny resana aminy ohatra hoe misy sary lehibe anankiray sariny dadabe sy bebe natao mifanakaiky misy izy mivady zay moa fomba fiteniko izy mivady koa amin'isy mikipy misy sariko miodina ery anao dia maninona izy mivady makasisiny ery dia maninona izy mivady sariko misy lalitra reo amin'ny sariny izy mivady sy mikipy izy fa ndraindray velona vao mizay reo dia maninona dadabe mba zay reviny zafokelinao sy mikipy akory izy inony atao hoe miresaka sy somariny zany fa mamaly ve izy tonga amin'izay ny alina manonofy ny olona ary rehefa manonofy dia tena le palitona anaovany iny mihitsy no hita amin'izy miresaka eo za ange mijery anareo foana hitako nareo tena mijery anareo malahelo anareo foana ny ahy hoay zany hafalin'le nitenenana hitako misy dadabe dadabe ve iny tsy izy satria ara-panahy ny fiainana ny devoly inona ny devoly mijery asika velona inona ny ataony eo inona ny zavatra ataony eo fa manomboka mijery any dia aleo sika makaendrika anio dia iresaka aminy tsika dia aza gaga tonga amin'ny fanany fahafatesana sy mety amin'izay manko ny atao satria feoniza le efa tonga teo feon'le devoly Elisa nahita Andriamanitra ozy nikitika ny loharanonareo ka dia niteny izy hoe tsara amin'izay ny ranonareo manomboka eto halleloja ny olona mahatakatra sy mahalala dia manomboka mifonany amin'ny loharanony mibebaka ny amin'izay zavatra mety apita amin'ny alalan'ny loharanony manapaka ny ozona mitatao aminy mandresy ny karazana zavatra rasy miapita mba hatonga azy hiaina fiainana tsara manomboka eo aminy ka hatramin'ny taranany hosarany ny toy ny tantaram-piainanao halleloja satria ain'Andriamanitra manova ny tantaram-piainantsika halleloja sy ho resy zany rangahy ianao sy ho rava zany ny fiainanao tamin'ny alina ny saisaina zavatra ohatra zao rehefa ny vavaka maraina alina dia zao ny zavatra sapako maro ny olona miasa aman'olona dia sy manana saina mihitsy izy hoe indray androany za koa mba hampiasa olona dia ohatra ny ady kely ny saiko nandinika azy marina zany satria efa tery ny fiainana dia za raza mahita asa dia rehefa eo amin'io asa io dia ataoko misy zay asarany ty asako ty mba sy voaroaka fa dia eto foana tsy diso saingy rehefa mamaky ny baiboly tamin'ny fahariana ianao io rehefa naharian'Andriamanitra dia izy misy ny nanao ny tenany hoe tsara ny atao hoe tsara misy zavatra tsara ao anatinao amen ianao miasa io zany sy hoe mandrakizay ianao dia ho mpiasan'olona foana fa eo ianao mampiseho an'le inona fahasarana ao anatinao ka ho avy ny fotoana iny fahasarana ao anatinao iny dia ianao misy ny patron aminazy halleloja fa sy hoe ohatran-drany olona foana fa mitovy amin'ny olona mianatra ihany ianao ao io
Fa raha sy takatry ny olona le zavatra sara ho aminy, dia iny zavatra sara aminao iny ange no andoavan'olona vola aminao io e. Ataony inona zany iny? Tsy andrahany satria sy ananany. Rehefa miasa zany ianao dia tovy tsara, fa ny tokony ho asainao ndray androany a, ty fahasarako ty a sy mesy miseho dia za my patron aminy. Halleluja. Rehefa fanahy fahafatesana kainy ao anatin'ny olona anankiray, na ny fahasaranao aminy aza sy sapany. Sapany. Koska vilaniny hainy dia mangirana be le vilany kosehany. Dokafan'le mpampiasa misy izy ndray aloha, ezany izy ray koska vilany. Dia izy sotry am'ray volana ny karamako. Nefa fahaizana spesial. Olona hafa mikoska an'le vilany dia mbola misy inona ihany. Fa raha vao izy no mikitika azy dia maninona izy? Mangirana be. Nataoko am'le farak'izay mora azo. Iny talentanao iny hita hitondran'Andriamanitra anao makany amin'ny fahalebiazany. Sy natao hotsandrany olona fotsiny, fa natao hanehoana ny fahasarana ny men'Andriamanitra anao. Misy zavatra ataonao tena mety, fa lerianao fa omen'olona vola kely amin'le izy. Nandraindray, satra tompoko mba nandraindray e. Andriamanitra ny nanome an'iny, iny talenta ao aminao iny, mba atao inona? Hanehoana ny fahalebiazany aminao. Halleluja. Misy olona mikarakara tokantrano tena hainy ka, fa sy fantany hoe ao amin'iny ny Andriamanitra niseho io. Any ka lasa tokantranon'olona no karakarainy tsara amin'le fahaizany mikarakara tokantrano, fa ny anazy sy mitovy amin'le any amin'le karakarainy. Any amin'le tokantranon'le patron, vita ny tsara misy raha vao misy lambam-pandriana maninony ty. Mikorotany, tena hainy tsara misy hoe ato ampitoviana amin'ny refiny ato. Fa rehefa ao amin'ny anazy, tsy maninona moa io. Anga io andresambola, fa le arino andresa, fa iza ny tena fiainanao e. Iza ny tena fiainanao. Ny tokantranontsika ny tena fiainatsika. Raha ao maty dia misy inona zany ao aminao? Fa na amin'ny fahafatesana. Raha ao misy fahalova, lo zany ny fiainanaoko. Ianao aloha mahay maninona ty? Manasara an'le. Fa ny tena fiainanao ny tena misy ny sarinao ny tena manambara ny mahainao anao ny aiza? Ny tokantrano misy anao e. Halleluja. Rehefa misy karazana fahafatesana amin'ny fiainan'ny olona dia tsy fantany ny aminy. Tsy fantany. Maloto ny kirarony ry patron sy ny kapany, vetivety misy izy maka brosy savony dia maninona? Fa zay ireny ny tongony tsy maninona. Misy inona izy zay? Fahalovana. Misy fahafatesana eo zay. Tanany ihany nanadio ny an'le nampiasa azy, fa ny tanany tsy afaka manadio ny azy. Tena mikely ny kaikiny sanao zany hoe fa le any tsy tonga tandroany. Halleluja. Sanao zany fa le sy tonga e. Fa raha sapanao kosa fa misy sarisariny zany ianao, andoranga iankina amin'le mpamelona zay saosy no anarany a. Angataka tolosaina amin'le mpamelona tolosaina afahako mamelona ny fiainako. Amen. Halleluja. Satria ny fahavalo, fahafatesana ny tiany aseho amin'ny fiainan'olona. Hotoherisika io fa resinao io. Halleluja. Hotoheriny io fa resisika io. Donge izy hery tantara-piainana anankiray indray ato amin'ny Baiboly.
Daniel toko fadimy ny andiny ny faefatra amby sy ny ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ny fiainan'ny olona mandana Andriamanitra ka tafiditry ny fanahin'ny fahafatesana. Zao mivaky ny teny. Ary noho izany dia izy ny avian'ilay rasa-tanana ka voasoratra ireo teny ireo. Inona le teny? Ary ny teny voasoratra dia izao. So dia hainao mamaky azy. Mene takela o parezina. Toy iny. Izao ny hevitry ny teny. Mene voisin'Andriamanitra no nanzakanao ka taperiny amin'izao. Takela efa voalaza tamin'ny mizana ianao ka indro lasa danza. Pareza zarazaraina ny fanzakanao ka omena ho an'ny medianina sy ny zay le teny tsy fantatra fa ato sika zao ka. Misy mpanjaka anankiray Nebukadnezara no anarany. Io mpanjaka io tena natanjaka be. Dia nahazo olona babo izy, anisan'izany ry Daniel. Rehefa nahazo babo izy dia inona no nataony tamin'ny voalohany? Nosapainy ny heriny, satria mieritreritra izy fa ara-nofo ny fiainana ety ambany masoandro any dia zay matanjaka ety dia zay matanjaka e. Zay ny tao andohany. Sy fantany le teniny angasika. Fa ny lanitra no mibaiko tany. Ara-panahy ny fiainana fa sy ara-nofo zany. Ka na dia natanjaka azy izy raha sy mahatakatra ny ara-panapotika. Raha ihany zay toromarika avy amin'Andriamanitra. Fa ara-panahy io fiainantsika io. Rehefa natanjaka be le mpanjaka dia nanomboka ny forseny ry Daniel. Sy maintsy mihinana ny sakafo omenay nefa ny sakafo omeny amin'io ny omby vonony raha sy vavahany zareo. Miaso ny Andriamanina izy aloha. Rehefa amony omby izy hoanina dia sy maintsy miaso ny Andriamanina vao maninona ty. Vao azo hoanina ny omby. Misy amin'izao zany sasy misy. Besaka zany. Alalina ihany ny vao maninona. Dia raha vao mivarotra an'ilay heny dia asiana soratra inona eo. Tsy mihinana. Forseny amin'izay reto. Rehefa eto amin'ny tanànanay ry le ty dia zay ino ty? Sakafo hanina ihany. Ty mihinana. Dia ozy ry Daniel, ay. Zay manana ny Andriamanitra. Tahoranay ny anay zay sy manaraka an'izany teneninao zany. Na dia sara aza ny sakafo omenao. No. Zay sina. Dia ozy, ho hitasika eo e. Nanomboka zavatra hafa be da be. Mba hanehoana ny tanjany. Sy nanaiky ry Daniel. Inona ny nefarandry? Aspazo any andavaky ny lionany reo. Nasipy tao. Me fosiny liona. Satria sy ara-nofo ny fiainana. Fa ny liona aza mahatakatra sy fihinany reto fa misy rehefa hafa. Tsy ohatry ny lena mahazatra sipy reto misy rehefa hafa. Dia manina fotsiny masony liona. Ianao io neny tsy mahita fa ianao nge misy rehefa hafa e. Te anaikitra ny liona mahita anao. Fa vao mahita ny hery eo aminao izy dia maninona? Tsy lany reto ka. Halleluja. Hoy mpanjaka, otry. Nanomboka vino reto liona reto na iny atao hoe mifadianina. Fomba inona ny ataony reto liona reto zany? Tady tsy ankatoa. Tady tsy anaraka baiko asipy reto nefa sy hoanina. Iala maina rangamy fa nafafatesana ka. Misy fiainan'olona isandratra eto.
ary le fisandrantana sy le eritreretinao fa tena lasa lavitra. Halleluja. Misy vadiny sasany mako eto tena nambaniny ianao hatram'izay. Vehivavy sy mampidi-bola, vehivavy tsy mahay mitahiry, vehivavy zay tonga dia betsaka amin'ny frazy efa heninao, torinao ny sandratra. Halleluja. Dia manomboka hiteny izy fa hoane fa fiovana manao ahoana. Ty somary faraingy sosina kely fa niakatra tendrombohitra ho an'ny lehilahy lehibe maly dia tonga saina hoe tafateniko le teny hoe raha mbola sy tonga aminao le teny hoe zany ve sika ka kristianina dia mbola andraso fa mbola ho avo. Rehefa izay teny zay ny tonga dia sainy hoe tena mivavaka marina azy. Halleluja. Indray rehefa mangotraka ny ady dia tena feony misy ny heninao. Zany ianareo ka mpivavaka. Nefa ianao amin'io inona? Mpivavaka. Zany ve sika ka mpivavaka rehefa mba samy miaraka mivavaka? Fa ndray andro atsatra. Samy miresaka sara eo dia tonga teo potsofoka le teny hoe zany ve sika ka mpivavaka? Tena naratra kely mihitsy kay. Zangiry olona ka misy anatin'ny harirahana tena reraka be iny matory ianao tena heninao misy ohatran'ny misy vato eo amboninao. Fa azo mifanahy masina amin'ny sasakalina dia sy maintsy maninona ihany? Mandoalika. Ao mpandoaliana eo aza mbola tonga raha torimaso matoritory ihany sady mandoalika matory fa reraka. Fa mbola ay Jesosy eo amin'ny rafofana rendritory mmpanomponao. Ka rehefa tratra an'le teny zany sika ka mivavaka. Inona ny tokony aretako sy atory raha sy mpivavaka? Marary. Ny aso mpanompon'Andriamanitra namana tena voaranga voinona. Tratra an'le teny hoe zany hono tsika ka mpivavaka dia ozy le mpanompon'Andriamanitra arabaina. Tonga amin'ny etapy manaraka. Fa hoana hoa efa nahazo ny rahalana ozy. Rehefa tonga aminao le izy mpandresy ianao zay. Halleluja. Mpandresy zay satria efa manomboka tonga le feo. Ara-panahy ny fiainana. Ozy le mpanjaka tena sonoaniny marina. Sy ny kitia misy dia misy namaly. Satana nijery ny fiainan'i Joba manokana. Le nivakisika terem-boalohany. Ity lehilahy atao hoe Job ty ny aina teo amin'ile tanàna misy azy. Ny famboleny rehetra tonga ny avandra milasaka aviany dia misy rivotra mafy be mahazaka avandra dia atosika le avandra makary le atosika le rivotra le avandra dia sy milasaka amin'ile volony Job. Ny an'olona menjera ny anazy maninona? Mizory sara. Tonga amin'ny fizizana dia ozy ny olona. Mahay ody. Misy ody avandra. Aranofitra ara-panahy ny ody. Ara-panahy. Miompy Job. Feno ity omby kisoa osy ondry eo an-tokotaniny. Mandeha be feo. Misy arety kisoa any fa maray izany ao dia amidy daholo ny kisoa. Ozy Job. Alao eo. Fatratra ny arety kisoa ny any ambadika fa ny anazy maninona? Vao mahay miteraka. Dia ozy ny olona. Izy taitra. Mitombona be raha mivoto ny atiny. Satria zay tiany hohanina dia manenina. Dia ozy ny olona. Ndray andro tezitra Satana.
toranga opitena voniditra misy mira 22 manodidina azy mandeha izy dia manaraka azy mira 22 satana tena misy fefy inona ny hitan'ny satana teo aminy manodidina anao misy fefy halleluja sy hitany masony olombelona le olombelona namana mieritreritra fa mafy ny tazomina fa le fefy io e halleluja efa niteneniko anareo teto fa tiako izy rona vavolombelona foana andray andro aho a nandehananao vakansa zay dia nisy olona sy tia vilesiny ah zay sy mahafantatra ny olona rehetra moa mety daholo hoe manao any hita daholo ihany nifiny olona sy fantatra am'ireo hoe misy olona sy mifalika manao le soferanay miara-miazakazaka eo zay roa miara-miazakazaka mba hany mba mivoatra hony dia mba manao pienio hony fa amin'izany hony misy inona moa ty hoe manasitrana zany koa hony manao pienio mahasalamy e dia mba nanandrana hitan'le raso fanahy hapiditra fanahy fahafatesana izy ny dia tongotra ihany noa zay sy le sofera mitovy pointira izy namaritra zay lasa efa any am'le reny ranomandro mivoto ny tongotry le sofera ka nivadika le sevia kosa zany ve tao hoana fa mitady mpanotra mety am'izany lasa zay niakatra tonga teo tena efa hatratiany mivoto maty aho izy afahafany ianao ty tonga am'izay ny mahay vo inona nasin'olonareo dia hoanany am'ty izy moa tany amin'nandehanany tagny fa saiko tsony ny toyny azy fa izy miverina avy agny efa naninony ty fa mba misy fiovana kely eo am-pinanakaniny zay ny nisy nitondra zavy ianao fa naninony nisy niteny velesiny ianao dia olo-kafa mivo angasy fantatrao jobany izy sy mahafantatry hoe misy inona izy angafantany fa izy fosiny naninony sy mahatiantoka zany ianao tongety satria manamafy mifefy halleluja satana am'izay dia ry amin'Andriamanitra no naninony ty maninony efa nasiko fa tsy mialamiko io izy Andriamanitra na dia maninona azy hafa le hafa regny vo misy problème zay sy vavaka tsony fa io tsy mialamiko zany fa fantako ny toetran'io ny olona sy hiala makany amin'ny fahasarana amin'ny fiainany amen Andriamanitra anehoy fianao tsy hiala amin'izany fa Andriamanitra ny zay renjobo ao ary asoriny reto mira 22 reto e fa ny aina aza asoriny namelitra sy namelitra tany fa hoana ny fiafarany tantarany zao asakasaky zay sy ino ny Jesosy fa ianao misy roa ianao matahora azy ianao manompo azy ny sekrean'ny olona manompo misy fiarovany Nebukadnezara ny seho mafilo tonga ny soratra mene teresa fa ny Nebukadnezara inona rety soratra hitako ty misy soratra hitako fan nanontany olona sao dia hainareo ny dikan'le mene
tsy mbola nahita mba ela ihany ny anarana fa tsy mahay an'izany zay sao dia hainareo tsy mahay an'izany tapitra ihany ny olona nanontaniana tsy mahay an'izany zay tsy maintsy nanatona ny Daniela iza ny tompoina ary ianao iza ny tompoinao hainao mamaky ny soratra io ary ianao sy mahazo anao ny soratra soratany ratsy fa ny fahasarana anao ozy Daniela hombarako ve ny dikany ho tenenina n'le rangahy ty ve ny dikany tonga le fanahy fahafatesana ho an'ny olona ratsy fanahy ozy Daniela ambarako anao ny dikany ambara rahalahy sady nanomboka rahalahy mba teneny mo rahalahnao ino hiala aminao ny fanjakana ozy Daniela inona moa io fanjakana io eo ange izy no mivelona eo ane izy no miaina io ny ameloman'ny angohonany io ny namatarana azy nefa natao iny rehefa tonga amin'ny fanahy amin'ny fahafatesana dia potehana ny fiveloman'ny olona anankiray potehana ny voninahitry ny olona anankiray rava ny fiainan'ny olona anankiray soran'Andriamanitra fa ny olona tonga saina miverina amin'Andriamanitra averina amin'ny fahavelomany averina amin'ny fiainany averina amin'ny fahasarany alleluia alleluia amerina ny fahasarana eo amin'ny fiainanao ane Andriamanitra alleluia sorana ny tompo hoe hiasa eo amin'ny fiainasika Andriamanitra fa tady ho tapitra sahady ry lerako ry ny fandraisana an' Jesosy hitoetra ao anaty no fahavelomana eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra satria Jesosy nahita ny faharasiany ny fiainana tetỳ amin'ny tontolo misy asika dia izy misy nidina teto ambonin'ny tany mba ho ara-panahy ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra amen noho ny fananasika an' Jesosy na dia misy fanafafatesana aza eny rehetra eny hanavaka ny fiainasika Andriamanitra ny anjarasika kosa nda ho apetraka ao anatisika Jesosy saino sao dia mbola tsy ao anatinao Jesosy fanafafatesana misy fa raha manana an' Jesosy ny olona dia mandalo fosiny zany fanafafatesana izany sy mahakasika ny tokantranonao zany sy mahakasika ny fiainanao zany sy mahakasika ny asanao zany sy mahakasika ny aterakinkibinao zany raha sanatriaka efa nahakasika anao mamerena mandray an' Jesosy indray fa hiverina fahasarana lavitra noho ny teo fiainanao alleluia hiverina sara lavitra ary ny olona nahita ny fahalavonao dia ahita ny fisandratanao indray amen nahita ny fahafam-baraka teo aminao dia ahita ny fahalebiazany Andriamanitra miaraka aminao indray tosika isangana vavaka sika amin'izao fotoana izao ambarao amin'ny vavanao hoe Jesosy io sokafako ny foko hitoeranao indray amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao anatin'izay dia roasika amin'ny fanafafatesana izay fantasika fa tady analokaloka ny fiainasika sy ny tokantranontsika sainy fa miaraka amintsika Andriamanitra samy mivavaka tompoko atao vavaky ny olona mahery Jesosy eo tianao zay satria anao nefa nitianay mialoha nidiranao ansehatra ny fiainanay nidiranao ansehatra ny adinay nidiranao ansehatra ny mombanay rehetra androany Jesosy eo sokafanay midanadana indray mifonay hitoeranao manjaka atomponay Jesosy malalo ny anaranao anarana mahagaga anarana mitondra fiainana anarana mitondra fahavelomana ny mampiasa ny anaranao ampinoana misy fahagagana ho tononona indray ho ampiasaina indray ny anaranao androandro hitondra fanafahanao anay nda ho roasika amin'ny fanafafatesana rehetra zay fantatrao fa manalokaloka amin'ny fiainanao roao zany
Ampiasao ny anaran'i Jesosy. Foanana iny fanavavatesana, fanafandringanana, fanamandrava fiainana, potena amin'ny anaran'i Jesosy. Resy ny devoly. Potika rava ny heriny amin'ny anaran'i Jesosy. Toerana lava resinao io a. Toerana bava resinao io. Jesosy nefa nifidy anao ho mpandresy. Foanao amin'ny tokantrano misy anao ny herin'ny fanaratsy. Foanao amin'ny fivelomanao ny herin'ny fanaratsy. Rava ny herin'ny Satana. Sampina amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy. Potena ny herin'ny fahavalo rehetra. Dao sika angina amin'izao fotoana izao a. Petra amin'ny fonao ny tanana ilany dia asandrato ny ilany. Vavaka ho anao a. Raha eo misotry. Teninao no milaza. Anavaka ny manompo sy ny tsy manompo ianao. Hitanao ny fanompony olona teto amin'ity toerana ity. Miandrandra fahasarana ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity Jesosy. Vangio ny fiaina ny tsirairay avy. Idiro sehatra ny fiaina tokantranony. Na mandalo aza ny aloko ny fandringanana. Voaro ny olonao. Noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy Tompo. Sotra fanamasiny. Sokatra ny lalam-piainany. Misokatra ny ara-pivelomany. Satria velona olo Andriamanitra ivavahana. Sotra fanamasiny. Halleluja. Amen. Então se kita tanana mafy fisorasika n'Andriamanitra. Datsika pitsangana ihany a, amerina voninahitra.